Mandrahery lohahevitra mahafinaritra ary lohahevitra izay ilaina amin'ny vanim-potoana izay misy antsika tokoa izany lohahevitra izany. Lasaina bavy malala ao amin'ny Salamo 1:9 ihany isika ary ery amin'ny 9:10 no hojerentsika amin'ity anio ity. Andao isika hiaraka hivavaka hiresaka amin'Andriamanitra mba hananantsika fifantohana ao anatin'izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mamindrafo mamelany elokay. Ankehitriny izahay dia tonga eto amin'ity toerana ity, mijery izao fandaharana izao. Andriamanitra, engene tsy hoe andalo fotsiny eto aminay izy ity, fa tena hiainanay tsiraray avy. Ary omeo anay ny fifantohana feno mba hahafanay matakatra tianao ambara aminay tsiraray avy. Koa mitenena Jehovah fafona ny an'ny mpanomponao. Amen. Salamo 1:20, andiny 10 indray no diniantsika. Andeo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tsy hisy loza hanjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Rahalahy sy anabavy malala, ahoana izany? Mampahery izany. Aika rehefa miaraka amin'Andriamanitra fi izany dia tsisy loza hanjoa, tsisy aretina anakaiky. Inona no tiana lazaina ao anatin'izany teny izany? Hoy ny tenin'Andriamanitra mantsy ao anatin'ilay izy hoe tsisy aretina anakaiky anao, tsisy loza hanjoanao. Izany tokoa nge ny fandrian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao izay manaraka io fandaharana io. Kanefa noho ny fahotana dia maro ireo fahoriana maro samihafa manodidina antsika. Ary indranay isika tady ho kivy fa ny fandrian'Andriamanitra dia ny ananantsika fahasalamana, ananantsika fiadanana. Dia tsara raha ianarantsika ity teny anankiray ity. Tsy hisy na inona na inona hanjoa ny mpanompo mahatoky. Tsy hisy na inona na inona hanjoa ny mpanompo mahatoky. Afa-tsy izay eno tsara, afa-tsy izay avelan'Andriamanitra hitranga ihany. Ny fandrian'Andriamanitra zany dia tsy hisy na inona na inona hanjoa ny mpanompo ny mahatoky. Tsy hisy na inona na inona hanjoanao, loza hanjoanao, fahoriana hanjoanao, aretina hanjoanao. Kanefany afa-tsy izay avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika. Izany famarinana izany tsy midika fa hoe tsy hisy mihitsy fotoana tsy hisiam-pifaliana na sarotra. Fa ary amin'ny Romanina 5:20 azafady, 5:30 ka hatramin'ny 7:30 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ho vakitsika izany teny izany. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra? Misy eo amin'ny fiainantsika avokoa ireo ny tanisanareo. Kanefa tadio fa aza adinoana fa tsy tokony hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany. 9:30 araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry ho vonoana no fijery anay. 7:30 kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Raha lasana bavy malala, ninona teo java misy eo amin'ny fiainantsika? Ninona fitsapana mamavay eo amin'ny fiainantsika? Dia rehefa miantehitra amin'Andriamanitra isika, miantehitra amin'i Jesosy Kristy isika, miantso ny anaran'Andriamanitra isika, dia hanome hery antsika izy. Satria mbola eto ambonin'ity tany ity isika. Ary ireny toe-java misy mandalo eo amin'ny fiainantsika ireny no tokony vaomaika, tokony ampifikitra antsika bebe kokoa amin'Andriamanitra, ampitombo antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ampitombo antsika amin'ny fifikirana ny tenin'Andriamanitra.
Ary vokatr'izay fifikirana ny tenin'Andriamanitra ataontsika izay dia mahery izao sy ianao ary manoatra no mpandresy isika ao anatiny fasarotana sy ny fitsapana izay mandalo. Ary amin'ny Romanina 5:7 dia mahafinaritra ihany koa ny tenin'Andriamanitra ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka ny figasany rahateo. Ny zavatra rehetra rehefa tia an'Andriamanitra isika, rehefa tia ny tenin'Andriamanitra isika, mitady an'Andriamanitra isika, mankafy an'Andriamanitra isika, dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa sy hatsara antsika tsiraray avy. Satria izy dia mahalala ny hevitra heverana aisianao, dia hevitra hitondra antsika ho amin'ny fiadanana fa tsy ny loza. Raha lasaina bavy malala, raha mbola Andriamanitra ihany no ataontsika ho tompo sy fiarovana antsika, dia ataon'Andriamanitra soa antsika avokoa ny zavatra rehetra. Ary ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika inge dia ny hovovonjy. Ry namako malala, Andriamanitra ny hikasika ny fonao anatin'izany teny izany. Ary andao hiaraka amin'Andriamanitra hatrany hatrany, hifikitra amin'Andriamanitra hatrany hatrany, ka ninona zava-misy eo amin'ny fiainantsika dia ao anatsika ny fahasoavan'i Jesosy, ao anatsika ny fiadanana izay nitonoon'i Jesosy izay avy aminazy ihany. Ary izany fiadanana ao anatsika izany dia ho zarantsika amin'ny manodidina antsika mba hitarika an'ireo manodidina antsika ireo ihany koa amin'ny famonjena ary hitahiry antsika ihany koa amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Andao isika hivavaka. Rainay izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao. Ray io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Ankehitriny mamelany alokay tsiraray avy. Misaotra anao izahay satria nomenao iny teninao iny izay mampahery anay, mitondra hery anay, tsapanay tokoa fa eo anilanay mandrakariva ianao. Ary tsapanay tokoa ny fitiavanao anay tsiraray avy. Andriamanitra, ny zava-drehetra tokoa eo amin'ny fiainanay dia avelanao iseo mba anehoanao ny herinao sy ny voninahitrao rehefa matoky ianao izahay. Ary ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanay dia miara-miasa soa satria tia na ianao. Andriamanitra, mitahy amin'ny fomba manokana ho an'ny rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Ianao ny androtsaka ny fanamasinao amin'ny tsiraray avy. Ary izany fanamasinao izany no hitaridalana anay amin'ny fiainanay. Ka izao fotoana izao dia fotoana anavoazanay tsiraray avy ny fanoloran-tenanay ao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay sy angatana izany vavaka izany. Amen.